Miarabantsika am'izao andro alahady mangatsiatsiaka ary somary mangatsiaka mamely tapany mangatsiaka zany ty atsika raha zay ny ilazana azy iarahaba kely amin'ny YouTube tsika dia anomboka potratrika eo anatrehany voninahitry sika menakavy amin'ny zao atoandro matsana manitsy dia manitsy zao hoy ny tenako trao ary tena tsy afenina fa tena resy torimaso zany akamoky reo olona avy mivavaka dia resy torimaso teo ambony tomobile teo atao ambany tao raha zay no nataraka ialako tsiny tompoko tsy maintsy angomba tsy maintsy hoe mba kolokolona nanaovana zany dia izay ngambany fa dia faly miarahaba tompoko salama tsara daoly akory aby nareo faly manonona mbola tsaratsara jabakaina ary taririo ny any atsimo bon iresaka momba ny zavatra mitranga amin'ny firenentsika tsy azo idivirana iny iresaka ihany koa tsika momba ny pique-nique zay karakaraintsika amin'ny alalan'le hoe barbecue géant raha zay ny ilazana azy am'ty andro androany ty zao ny antony nanaovana an'le fiarahana zany dia ny teny fanomezana ao anatin'le izy dia hoe raha hiaraka sika misy ny filinina mitovy fatapatrareo any angambany hoe ahoana zany fleurirako eto malalo zany aiza ho aiza zany arinona ny tian'izany eritreretina androany inona ny vinavinan'izany rapitso ahoana ny tetika izany rangahy zany amin'ny zavatra aoriana dia raha mety aminareo mahafinaritra anareo mahametra-panontaniana ao anareo ary mahasarika anareo dia manoratana anarana aingana am'ireny alefako amin'ny Facebook reny fa androany zany de miteny fa tena oferana anisan'ny olona ho tonga satria maro nareo ary tena maro raha zay ny ilazana azy ka enjeo malaky satria ho clôtureko talata izy io de am'izay tsisy afaka mitabataba ntsony hoe tsy zao raha zao ny havana aman-tsakaiza ny anaovana azy de aty amin'ny Yvelines aty département 78 hatreto aloha ny mampisalasala fotsiny de ny hoe mety amin'ny 7 hariva amin'ny 8 hariva dia farana ve ny lanonana ohatrany toa tsy mety zany fa dia mitady toerana tsara kokoa tsika ary mety fa ny itovizany rehetra amin'izao fotoana izao dia ny hoe tena ho limité tsy Rakotomalala mivady no milimité an'le izy tompoko fa ny impératif sy ny exigence amin'ireny toerana ireny zay tena mila limity sy mila organisation gaovana raha zay ny ilana azy averika any tsy olona andeha ho be fanontaniana be no tonga any na olona be fanahina fa olona efa masaka ara-potokevitra olona mahita hoe ianao rangahy fa nety taminay hatramin'izay ka de tonga zay sy ny karazany ny teneniko aloha voalohany indrindra de tsy hoe andeha hanao filoham-pirenena andreo fleurirako eto malalo fa hiara-ditsika
Iara-talantsika ka raha mety mitetika inona ny tserahana dian'izao ataony nofokena amin'ny tampihavanana efa matotra amin'ny lalana tokony andanana sy mety sy mahasoa ny firenena zany hoe isy fanambarana zany amin'io fotoana io dia hitatsika eo ny fandehany fa rehefa tsy ao anatin'izay ianao aza manao toy ny sasany hoe rehefa manomboka metimety tsy afeninanareo fa zany Fleury Kotomalaly zany efa tany amin'ny 17 sy 20 no niezaka nametaka nanazava ny sainy maromaro teto amin'ity lafrantsy ity hoe izao taky zao sy tokony ohatran'izao ny fiainga fa atao maro ny tena tsy afenina maro ny tsy nino maro ihany koa ny tsy natoky maro ihany koa ny tsy nahatsapa tsara hoe ho aiza marina izy zany de miataka miova lalana fa rehefa tany amin'ny andanany tany le ny olondreny de nahita hoe hoay toatra ny entiny an'le ry nefa za raha mahita hoe tsy hitako akory zay mety aminahy eo fa ny olona mahita hoe to mety toatrany to mahavita an'izao zareo mahavita an'izao de any voatonga saina hoe ay nisy lalana efa faritana tao ary za efa miteny foana tany aloha tany hoe ity zavatra ataoko ity nefa zavatra nataoko hatramin'izay fa nanomboka tany amin'ny taona 1980 no nanomboka nanao an'izany fomba fiasa zany nga Fleury Kotomalala satria amin'ny taona 17 sy 20 aho vao ampianarina hoe izao no tokony atao zao no tsy tokony atao fa dia arao raha mety aminareo rehefa tsy mety aminareo za tsy vonona mihitsy ahako ary tsy ao anatin'ny talentako loatra ny andeha hiconvaincre na hoe andresy lahatra ho anareo satria ny ahy tsy fanaovana politika fa fampanaovana politika zay le izy fampanaovana ary samy hafa zay raha ohatra ianao zany andeha hanao politika tena hoe politika politisianina dia tsy tafara-dalana amin'ny Fleury Kotomalaly ianao fa raha ohatra ianao manana ny asa amandrarahanao mahavelona anao tsara vonona ny anasoa tanindrazana sy ny mpiara-belona de mametraka amin'ny politika tsara hoe zao ny tokony hitondrana amin'ny firenena lasa force de proposition zany zay manana dissuasion satria tsika aveo feno atsika menakavy ny secteur rehetrarehetra mazava ho azy fa rehefa oriana kely amin'ny rehefa masaka zay nandrahoana de misy afaka miteny hoe za ihinana an'io fa mba mihotsy-drano aho de reny olontsika reny tena atosika mihitsy ary ampinana mihitsy hoe ndao ary ndeza tsy izy zay le dikan'le hoe raha mety aminareo ka hitanareo ohatrany mba nisy isika manko tsy mba mety amintsika zany le mirehare sy mikikiky roe tany horen-danitra hoe zao satria misy ihany koa ny zavatra tsy maintsy ho gardena ary tsy maintsy gardena secret amin'ny fotoana voafetra satria tsy voatery ho tabatabainao teneninao ireharehanao idedadedahanao dedadedahana any dede zay ho dedadedahanao ny zavatra vita ary indrindrindrindra fa ianao tsy hoe navita hoe ahoana fa
mbola miakina aman'olona, atokisan'ny olona, omen'ny olona fatokisana. Ka izay fatokisana izay indrindra mahatonga ny hoe voafetra ny zavatra tenenina sy lazaina fa rehefa mino ianareo manaraka anay mba tokony ny lalana ifampizarana de andezatra izy tongava aza misalasala. Ho avy ny consigne rehetra hoe zao ny zavatra entina, zao ny zavatra tsy azo entina. Tsy ho elo zany fa raha sanatria mandeha makany amin'ny imperfection ny zavatra ataontsika, tsy mamenatra antsika akory miteny hoe ahemotra na annulé, tsy mamenatra anazy zany. Ka alefaso manondrata anarana aingana fa nalefako ny numéro any amin'ny Facebook sy ny karazany, ho avy koa ny akamasasany ampanoratra ny anarany dia ho hitantsika eo ny am'izay anaovana azy sy anaovantsika ny organisation amin'ny zavatra rehetra zay atao. Ka hoy aho hoe ndao hiaraka aminay raha mety aminareo ny revinay, ndao hiaraka aminay raha mety aminareo ny filinanay, ndao hiaraka aminay rehefa trapatsapanareo hoe ary le revy na hoe ohatran'izao, ao fotsiny zavatra teneniko anareo. Raha tena mpanaraka an'ity fandaharana ity nareo, tsy mbola diso ty fandaharana ity rehefa miteny hoe zao ny zavatra hitranga aoriana, zao ny zavatra izao, tsy mbola diso ty indray mitoraka ary. Tamin'ny zavatra mifampilazana teto. Afaka miteninareo hoe efa diso rangahy tamin'izao, sorato hoe jerena. Zany amin'iny resaka firenentsika ny zavatra mitranga amin'ny tanindrazantsika. Mitoraka de mitoraka le resaka fédéralisme, mitoraka de mitoraka koa ny rivo-baovao angambany, natao hoe rivotra rosikanina ao Madagasikara. Zaho tsara kely aloha azavaintsika hoe karazana zavatra ahoana ny phénomène Facebook zany no tiako hazavaina. Ny phénomène Facebook de misy karazany roa mazava tsara ary il faut vraiment avoir la tête bien sur ses épaules rehefa manao an'izany hoe influenceur ny teneniko aloha zany fa tsy lanceur d'alerte amin'ny Facebook zany, samy hafa manko zany. Fa ato amin'ny influenceur ny teneniko. Misy zao ohatra takan'ny zay tsy miteny hoe influenceur i Rosy, fa il peut quand même influencer certaines choses. Il peut influencer sur les décisions à venir. Il peut influencer sur les plutôt lanceurs d'alerte, i Rosy amiko. Fa il influence koa ny décision hoe tandremo zao, ary anisan'ny olona mitabataba izy rehefa misy ny injustice. Ce qui fait que créer buzz foana i Rosy rehefa manao posta na manao article
Tsy afaka miresaka amin'ny tena koa satria dans des cas comme ça zany a, parler d'autrui est mieux que parler de soi-même pour éviter toute ino ty izy teo culte de personnalité. Zay mahatonga anahako miresaka amindrosy satria izy mifantako tsara. De matetika pratiquement 95% micréer buzz foana ny zavatra soratanindrosy na ny zavatra voakandrosy ary manara-maso an'io ny fitondram-panjakana, mijery an'io ny fitondram-panjakana, tantôt mamelikely rosy, tantôt rosy mandoka. Ary izay zavatra zay no maha-crédible ny zavatra ataondrosy satria izy tsy voatery ary tsy voasakana hoe mandoka fanjakana fotsiny. De efa miteny ary izy hoe miaraka amin'ny fitondram-panjakana io, fa rehefa misy tsy mety de miteny koa izy ary tena miteny izy de micréer buzz. Reny le karazana lanceur d'alerte amina influenceur ireny zany a, tsy mila équipe créena ao ambadika ao. Olona 20 mety manana compte fake 10, 10 isan'isany, ordinateur ray en face, c'est tout un cabinet de soutien et de support, de manipulation. Zay le zavatra mitranga. Zany hoe ato am'le deuxième catégorie zany a, de misy ndray karazana influenceur zay misy groupena olona, groupena mpanao politika, mazava an'ile izy, groupena olona na groupena mpanao politika manana tanjona amina zavatra anankiray hoe tsara apetraka eto amintsika ny rivotra rosiana, de io no mitravailler an'izany, tsy hanonona anarana, misy tena hoe tena unité anankiray, unité ana olona maromaro fa vitsivitsy ny ery ambony fa saingy zao miasa ny saosy ametraka n'io rivotra rosianina io. Et toutes les occasions sont bonnes pour soigner la visibilité de ce mouvement. Hitatsika izy maro zao ohatra hoe fetin'ny fandresena rosianina, nandresena ny nazie, ty ihany malagasy no mifete an'izany, hafahafa ihany mijery an'izany moa fa de zay no eritreretin'reto olona mpanao communication ny zavatra ohatran'izany. Ka ato am'le anankiray tsy créer le buzz raha tsy miasa le fake maromaro aorianao, zany hoe zavatra superficiel zany no kajikajina ho tonga réel. Feroko a, zavatra superficiel no kajikajina asiana karibonetra de ny olona rehetra ne samy mahita hoe tony zavatra tony atositosika fotsiny fa tsy tena rivotra mitsoka. Ohatran'izany ny fédéralisme koa. Misy mpanao politika tena mivoy anazy io ary ny tena zava-doza de zao manimba an'le foto-kevitra fédéralisme mihitsy no ataon-dralahy fa tsy mametraka an'le izy amin'ny plasiny amin'ny tokony tena izy. Averiko any.
manimba an'le tena atao hoe foto-kevitry le atao hoe fédéralisme no ataon-dralahy fa tsy mametraka an'le izy amy tokony tena izy. Vao miteny fotsiny dralahy zao de hoe okizay ny anareo merina. Anay am'izay zao. Raha tena mandinika ianao, tena mieritreritra ianao zany, de tena mametraka amy plasin'le fédéralisme, amy plasiny ve zany? Diniro tsara anie e, tena diniro tsara. Na tsika rahalahy tsika mifaritra zany. Tena mametraka an'le tena hoe de plasin'le fédéralisme amy tena place ve zay hoe okizay nareo bory zany fa anay zao. Za miteny atsika araky ny teniko foana fa vao maika manapotika. Ary ny tanjona non dit ao anatin'le izy, eno tsara, ny tanjona non dit, non déclaré, mais en fait c'est l'objectif de ny isin'ny adipoko. Ary rehefa misy ny adipoko dia ny mpitondra no afa-baraka, ary rehefa afa-baraka ny mpitondra tsy mahatana, tsy mahasakana an'zany adipoko zany dia tsy maintsy misy transition imposée mireprésenter ny rassemblement national, gouvernement d'union nationale, ary tsy maintsy ao daholo ny rehetrarehetra am'izay fotoan'izay. Eo no mahalasa sainao hoe zalahy mikôzy an'ity zavatry ity ve copy am'le izy? Il se croit plus intelligent que les autres. Fa tsy fantany akory hoe ny zavatra teneniny anie manimba ny zavatra kôziny. Tsy fantany akory a. Amy fomba ahoana ao anatina firenena anankiray misy foko anankiray tonga de avahanao. Nefa io foko io no majoritaire mipetraka amy kapitaly. Ary tsy vitan'izay efa feno an'io foko io koa eran'ny faritra. Zao a miteny anareo a, tena miteny a, fa adidio tsara fa reny olona miteny reny hoe fédéralisme fédéralisme, tsy gasy ry zalahy reny, tsy malagasy source et origine amy tena izy. Tsy hanonona anara anao a, fa avy any amin'ny île voisine any zalahy, no troisième génération eto Madagasikara de miseho sahady hoe miseho izy hoe gasy zay tsisy olana am'zany, fa hanapotika an'le fiarahamonina malagasy ny tanjony reto mba ahafahany manjakazaka sy ny karazany. Zay no mahatonga anahako ny teny ray andray hoe tena tsy eto ty zavatry ity raha ohatra variana fotsiny maheno an'izany ny mpitondra fanjakana dia tsy hanasa azy satria fampisaraham-bazana zany, provocation ino izy teo, incitation à la haine sy ny division, ka tsy mety zany. Raha manao fédéralisme anao au sens de la division régionale, provinciale, administrative, financière, technique, sans qu'on ne parle de hoe ny olona tsy avy any amy sud-est tsy
tsy afaka miasa any. Ny olona tsy avy amin'ny Majunga tsy afaka miasa any. Ny fitondrana anay zao fa tsy miala nareo merina. Tsy afaka miresaka an'izany fédéralisme zany ianao. Dinio e. Raha ohatra zany fédéralisme par rapport amin'ny état américain zao, rehefa rehetrarehetra ny New-Yorkais na ny reto mpiasam-panjakana any Washington de lasa izy mipetraka makany amin'ny état de Floride. De roahanareo zany raha le filôzofia an'le fédéralisme anareo, roahanareo. Raha ohatra zany misy manam-pahaizana avy any New York affecté any Californie de manana poste clé de roahanareo zany. Tsisy an'izany anaty constitution ny état fédéral an'ny États-Unis a. Fa nen'laitsany tsy manomboka akory le revy. Soavaly mbona tsy azony laisany de nilasely nefa fatoralaisany. Oka zay nareo merina. Zany hoe raha misy merina manam-pahaizana zany ka andeha hiasa amin'ny Tamatavy de tsy mahazo. Andeha hiasa amin'ny Tuiliara de tsy mahazo. Iza lesy niaraka amin'ny zay mahatonga anareo voatery mampiasa compte fake be de be. Zay mahatonga anareo manana batteriana fake ao ambadika ao. Ohatrany hoe manao buzz nareo nefa finalement tsy lasa lavitra. Tovy daholo ny langage ampiasainareo ao anatin'le intervention, ao anatin'le commentaire. De apitaina amin'ny endreo fotsiny etsy ambadika etsy. Hita mihitsy hoe ireto olona ireto anie na robot na commandé. De zao ny élément de langage amin'io. De mitovy daholo lazaindroverana. Za mba gaga. Ohatra zany, za mba gaga. Za koa any gaga e. De zay daholo ny ankabeazanao efa mahatratratra any amin'ny 50. Za koa any gaga e. Mampagaga ihany. Izy otrany migaga am'zany e. Eo mba miova kely indray aloha. Sirikin'olona zany hoe le zavatra ataony laisany zany any amin'ny zavatra hain'ny olona laisany no mitonatona, any amin'ny zavatra tsy hainy laisany no mitonatona. En plus, vous créez la haine et la division. Araky ny teneniko foana. Vous créez la haine et la division. Ary io erreur ataony laisany mihitsy, io ataony laisany io nahavoanay tany amin'ny taona 2020. Satria ny sasany efa nitenenina hoe tsy zany lesy le fédéralisme apetraka. Tsy zany. Mbola mafilo ihany tam'izany. Anao tonga de lazaina mihitsy zao. Mbola velona raha aman-dreny Tabery iny. Afaka maka expérience am'ireny nareo. Anisan'ny pro-fédéralisme tena pur et dur reny. Professeur Albert Zaf. Fa izay mihitsy le erreur. Division tribale le izy. Fa tsy division régionale na ino izy teo provinciale na départementale na administrative. Fa tout simplement tribal. Ahoana nanasarahanao amin'ny malagasy am'izany? Misy olona zany izy Antemory de manambady merina de rehefa tonga any Majunga de voaroka le vadiny. Le vadiny merina.
Mba mandiny ihany nareo manao zavatra le roa fa sao de mba eto amin'ny fo fotsiny arak'le tenin'le ankiray zay hoe mba misaina kely izy. Bon, fanao velomontsika zay aloha ny androany fa tsy azo atao mihoatra betsaka fa anatra ihany ny ahy iny fa rehefa mafy lolo laisany de tohizo fa hitan'ny avany laisan'io alaisany aveo zay vao hoe kay tsy sarotra tena miteny aho fa sarotra ho ana filoham-pirenena nihiditra am'zany atao hoe pouvoir fédéral raha io définition apetraka laisana io sarotra.